Maro raha ty fagnaratsiagna anay amy Facebook ereo. Ko mivazoa an'io, ko miraha an'io fa itika miasa. Matokisa ahy anareo fa izaho tsy hagnafa baraka ny androy. Mampalahelo. Satria naho nizatsy nivarotsy volamena reka Dubai agny, ata io mpivarotsy volamena kara. Tsy agny tika. Naho nizatsy mangalatsy reka harem-pirenena io, ata io mangalatsy harem-pirenena kara. Tsy fomba tika zay. Naho nizatsy manao kolikoli reka, ata io manao kolikoli ka reo. Tika tandroy ndaty marigny. Mazava ho azy, tsy izy rery fa ny olona rehetra zay mitsoro amin'ny famarina mijoroana reo. Fa ny fitondrana fanavaozana Repoblikan'ny Madagasikara dia mijoro amin'izay fahamarinana zay. Aza manaiky ho revireben reo tsy maty manota isika. Fa na iza dia mijoro amin'ny fahamarinana. Satria mijoro amin'ny fahamarinana izy. Reo rehetra zay hitanareo maso reo, même manafany ny solotena ny zava-mairim-pirenena, même manahibeny tanànanareo eto Antananarivo io. Ary natsangako manokany raha latsika idéal sao teo mijoro amin'ny fahamarinana zany. Ka raha nisy ny tolona zay natao teto amin'ny firenena dia ny fijoroana amin'ny fahamarinana. Aza manaiky rebireben'olona tsika, omena vary kely, omena vola kely, omena zavatra kely, dia iny ny atao hoe fanakonana ny fahamarinana. Alainy ny taninareo, alainy ny volanareo, alainy ny zavatra rehetra fa izahay reo. Tady ito ary jereo daholo nitarehan'ireo olona rehetra miaraka aminay reo fa izahay androany tsy menatra. Reo izahay reo. Avoy Facebook zay, avoy gazety zay, fa izahay dia hiady ho an'ny fahamarinana. Ary tsy tapitra zany tolo zany fa mbola hijoro foana. Io ny be ny tanànanareo io. Izahay dia matokana io ary miady ho an'io izahay. Satria be dia be manaratsy an'io fa zay izy io satria reny mijoro ho an'ny fahamarinana reo. Reo tarehetra zay hitanareo arinako reo miady ho an'ny fahamarinana. Bandoro zany nasany namaky batsilana ny tsy mety teto amin'ny firenena. Misy matahotra gagazo fa reo tsy natahotra reo. Reo frère reo re Kriston Taber. Zay tsy matahotra an'izany satria hiady ho an'ny fahamarinana no atongavana eto. Ka aoko tsika tsy ho voafitaka amin'ny Facebook, aoko tsika tsy ho voafitaka an'ireo orange zay mbola mielonelona eto Madagasikara. Ary androany dia ambarana ny fomba ofisialy. Andray fepetra zay ny makasika an'ireo compte fake. Andray fepetra zay ny makasika an'ireo solombavamboaka izay mbola miray tendro amin'ny orange sy ny vorongony. Andray fepetra izahay mahakasika an'ireo rehetra izay nalohan'ny vahoaka eto Madagasikara. Zay ny anay zany, ho anareo influenceur any andafy rehetrarehetra io, niza ny influenceur bevava io miverena eto an-taninjazana raha lehilahy fa aza mitabataba any andafy. Nareo reo anisan'olona tsy tia taninjazana zany. Ny sasany moa niazakazaka taty rehefa tonga ny fanavaozana mitady toerana, ankehitriny izy tsy nahazo ministra ny ponina dia indray izy maka ratsy. Raha ratsy ty maninona anao raha tsy niazakazaka nitady toerana tamin'ity? Fitondrana ratsy zany aza miazakazaka, sainty any toenenina amin'izany. Ohatra anao reny ane tsy maintsy communiste. Niza ny olona hitondra aza manana nasefo fokotany eto Madagasikara tsy menjika anao. Satria anao tia miteny ratsa, tia manana barabara olona, tia miteny ratsy olona, tsy mety, tsy menjika. Zany.